eo amin'ny pejim-baovao sosialy kosa indray dia mitohy hatrany ny fanampina avy amin'ireo mpahandrara-pietsehatra eo amin'ny fitaterana andabakabaka. Misy amin'ireo fanampina ireo no nalefan'ny maro an-tseritra ny fiandohan'ny herinandro teo. Claudia Rasolson. Tafakatra ronjato tapitrisa ariary mahery ny fanampina avy amin'ireo mpiantsehatra Isatsokajiny eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka ho fanampina ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza ENAO. Endrika samihafa no mety isehon'izany fanampina izany: fiantohana ny solika, fiantohana fiaramanidina, sakafo, lamba sy ny maro hafa ihany koa. Ny fiandohan'ny herinandro teo no nisy ny fiaramanidina nitondra ny fanampina ny azo an'ny maro an-tsetra izay anisan'ny toerana tena voakasiky ny rivodoza. Voalohany dia fisaorana lehibe no mitolotra ny kompania fitaterana anabakabaka noho izao fanampina zao satria tena ilain'ny vahoaka tokoa satria ny fankoatra ny faritra Antala dia ny faritra Analanjorofo izay eto maro an-tsetra no anisan'ny voamafy indrindra. Raha misy commune roapolo dia saika ny antsasaka izay voakasika avokoa tamin'ilay fandalovan'ny rivodoza ENAO iny. Anatin'izay ny rano, fasimbana trano fonenana sy ny sisa, ny fahaverizana asa amin'ny andavanandro dia anisan'ny tena ilaina be zao fahatongavan'ny fanampina avy aminareo zao. Tsy ny teto toerana ihany moa no nandray anjara tamin'ny fanampina fa ireo kompania fitaterana vahiny ihany koa, raha sy laza afa-tsy ny Air Austral, Corsair, Ethiopian Airlines, Air Link sy ny Rogers Aviation.